Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One Radio FM 87 800 isaky ny sabotsy amin'ny sivy maraina. Merabantsika menagavindray ny fandarana backstage ho amin'ny anio. Arak'izao anarahanao ny fandaran'izao dia manambahiny indray isika ary dia tena tsy apozinao ilay izy. Fa zao alohan'ny hidirana amin'ny votoatin'ny fandarana dia angatahantsika hira anankiray aloha reto vahiny reto ho amin'ny anio. Arao ary. Ataokona no filaza dia tompoko manirery na dia lavitry anao eninazanazy zany tafasaraka isika matsiaro tena very ny eritreritro mipetraka eo anilanao atrany naiza misy ahy ilay nomeko ny fitiavako tsy mbatanako ny seto ny vetsovetsoko tsy angina ofefinelanyela tany fatako na nitavako ny embonembona tsy maty no ianao reolozina tsy hoatinotryanao raha mbola tanikio ny tany ny masoandro vao maraina no afaka namary izany fa rano mason'olotsina no mamena ny takolaka raha mamisavisy anao amin'ny andro tolakolaka tsy vonasanatria na vokosokato atsaiko reteny mamizay natao no anisisa mapetraka ireo voadinoka sakio mimiova tsy mbakio zapanao izato tenako no iara-netraketraka ataoko ahoana no filaza ia tompoko manirery na dia lavitrazy anao eninazanazy zany eninazanazy zany eninazanazy zany ehe MR Razafy izy ny vahiny ny fandarana ho aminy anio akasitrahana indrindra mangataka ny hery angamba vetivety mba hoeto amin'ny fitoerana ahafahana miresadresaka mireto vahintsika ireto misaotra aloha hery tonga somatsara atao anatin'ny fandarana entiko dia misaotra anareo misaotra ny Sky One ihany koa manasanay eto amin'ity fandarana mahafinaritra be ity manatitra amin'ny fiarabana ny mpijery ny Sky One rehetra amin'izao botsy izao. MR Razafy azonao fariparitana kely ve hoe izy zany mpanakanto zany? Ny MR Razafy dia anisan'ny mpanakanto efa tranainy ihany satria efa tany amin'ny talohan'ny taona 90 tany no efa nanomboka ny MR Razafy. Razafin-dramanitra moa no anaran'ilay mpamorona azy ary nanana ny anaram-bositra izy hoe Manitra Razafy. Dia io no nafoezina natonga ilay hoe MR. Izay no tena dikany. Dia mba hanavahana anazy zany dia nasiana an'ilay Razafy ihany tao aoriana sao dia very MR Razafy zany dia tarika efa ela be izy nanomboka ary nitrandraka ny hira ao anatin'ny bahakira rehetra na bagasy io na ny hira bahavahiny arakaraka ny zavatra miseho tamin'izany fotoana izany no nitrandrahan'ny hira. Izy ihany koa anisan'ny hoe tarika anankiray tamin'ny fotoan'androny namoaka ny 33 tours niaraka tao teo amin'ny artiste telo teo zareo tamin'izay no nifanarakaraka. Mbola le disque zany. Mbola disque 33 tours tamin'izany satria ohatran'ny hoe mba lamaody zany tamin'izany ifaninanana mihitsy zany hoe matafavoaka 33 tours zany anisan'izany ihany koa ny MR Razafy. Dia mbola nitohy teny vadibadika ny taona sy ny rehetra be dia be ny artiste
ny volavolain'izany tarika izany dia ankehitriny zany reo alohany eo tsy mbola miova akory ny loko a ny mbola loko mijanonao amin'le bagasy le kalony fahiny any Le sa tena- efa manao rapina le tena mahay merazafy amin'ny merazafy tsy miova ary tsy ovaina mihitsy no ovinanoviana fa hotazomina satria zay no mahay mera azy fa ny hoe zava-maneno a manaraka ny toetrandro ihany ny fivoara zava-maneno asio santionany ara hoe mihira manaraka ndao ary tsy tononikitsony ny lohateny Serana teo anoloko idika sy miendrika zapako sy tena tsaroko ifity teo any aminao Pandalo miseraleani Andasue anarakanao Fanisaina tsy mety miandany Ilitoetra tsy ahitana Faunidifini masukindrai Litsikisi nyangulana Zaruku fate nairai Ifiti nyante faminao Pandalo miseraleani Andasue anarakanao Fanisaina tsy mety miandany Itoetra tsy ahitana Votairiku mandrakizay Lai fiezika navelanao Irarikuni maifandray Izao ve tsy miampita aminao mpandalo ny lohatenin'izay iry zay fa tonga dia tadidiko tsara le izy ary misy manantena fa nareo any amin'ny toerana izay andraisanareo ny Sky One ao amin'ny anio dia mahalala izay mandroso kely ianao irina dia ianao indray no ao anatin'ny fanontaniana angamba amin'ity indray mitoraka ity raha tsy diso any tany Antsirabe ianao no niakatra Ye tompoko faly miaraba aloha e faly miarabanao ihany koa dia faly miaraban'ny mpijery indrindra ny tena mahafinaritra n'ity fandaran'ity zany hoe buzz kely manokana n'le izy dia misy avy any andafin'ny rika nanatevina ny MR Razafy satria efa mpikambanao ihany izy io iary izy no mpikambana avy any andafin'ny rika dia tonga tokoa amin'izao fotoan'izao izy eto an-toerana dia faly miara-manotrina eto izahay toy ny tenako izay avy any Antsirabe ny tenenao ihany koa satria lehibe loatra ilay fanakambanana an'ilay hoe les 5 dia mahafinaritra anay zany no hoe tena rehefa misy zavatra ohatr'izao indrindrandrindra ny fanalainareo atao amin'ny Sky One nanao an'izao fandarana izao dia tena raka tsara lehibe ho an'ny tarika zany fikambanan'ny tarika inona les 5 rina inona izay teny hoe les 5 MR Razafy tokoa tany amin'ny fotoana nanombohan'ny tany
dia tatsyorindrina moa zany rehefa hita hoe dimy mpikambana tao anatin'ny tarika dia hita hoe tena tsara ilay izy ary nahafentoko ho an'ny feo dia ireo dimy ireo no tena nirakitra foana an'ilay tarika ny fisehoana an-tsehatra nameno an'ilay fampisehoana zany dia raikitra hoe ilay 5 ny fiantsoana azy satria tamin'izany zany dia mbola tazominareo izy dia tazominay hatrany izy zany tsy ampozinareo ity zavatra miseho ty ny antony dia izao misy vahiny anankiray izay natsony Sky One manokana izy satria fantatray fa nandrafitra ihany koa an'izany hoe tarika Mr Razafy zany tamin'ny tantaran'ny hira sy mozika eto nareo vao ahita azy tsy izy akory fa i Doda angatanay ianao Doda raha ao avy hatrany dia hotohizatsika ny fandaharana ary miarabatsika miaraban'ny navalina tonga eto tokoa zay fa aizy le mianty kely le mpiara-mihira amiko koa satria tampoka mola izy dia zany hoe tonga dia ararotina ihany zany Doda tany amin'ny taona firy Doda no nandalo tao amin'izany hoe tarika Mr Razafy zany ka taona 5-20 tany ho any nanomboka tany tany ho any 5-20 sivinjato-sy-arivo inona ny fahatsiarovana tsara indrindra tamin'ny fotoana izay natao anao tao amin'ny tarika be dia be ka be dia be ny zavatra fahatsiarovana tsara tao dia ny inona moa fa dia ny hira mahafinaritra daholo ilay hira matoa ny rahana matao zany betsaka ka betsaka ary mahafaly aho moa mihoana amin'ireto namana reto indray satria efa ela tokoa zay fa ela betsy efa ho 5-30 taona any ho any koa ne zany raha ohatra zany aingana indrindra efa vonona ve le hiarahira amin'ny Doda zavatompoko efa ao ve izy sa mbola tsy ao efa ao izy alao ary anao tsika hira ray raha mbola tsy anina izy hitanareo fa fahatserovana tokoa izany iny lokondanitry lay to manaitra fo nanitsy ay iampitany ambadikany hoany siamakiva tsirony nanerantany iny lokondanitry lay to manaitra fo nanitsy ay iampitany ambadikany hoany siamakiva tsirony nanerantany iny lokondanitry iena ona manzogo davato isaona amamela fasiaro fanayamina any amadisiany hoany ilatsy hita
itsy iena ona no manjobo davato misaona amamela fatsiaro fanay ampita any amba tiany hoany ilatsy hita. Misaotra ny mpitendry. Isaorana koa ianao nandalo ny vahiny nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana backstage teto amin'ny Sky One fa mbola tsy vita ny fivahiny ihany anao anio fa ohatra hoe mbola misy hira ray iarahany amin'ny MR Zafy anatin'ny tarika ihany ararotana ny fandalovan'ny doda tonga eto amin'ny fandarana backstage tonga dia andao ravahantsika amin'izay hira zay ngamba fa efa betsaka ny tsindrin-dona ihany hoe inona ary zany hira fanorohany zany andao ary. Tsara ny vola nambony sy avo kanto ny ariva rafahiny kitana faly ireo voro na miravoravo fiansitr'olombelo na kosa ny vitana maro resafapoare eto tany velona sy maka ho azerila fisitr'olombelo na kosa tsy zany fa nomena saina nomena fanahy maro resafapoare eto tany velona sy maka ho azerina fisitr'olombelo na kosa tsy zany fa nomena saina nomena fanahy mahay misafidy sy tsy mifanary mahay mifanampy ifahanaso tena mpanjaka ny safapohary tokanantany fatsimbaro mahay misafidy sy tsy mifanary mahay mifanampy ifahanaso tena mpanjaka ny safapohary tokanantany fatsimbaro tsara ny volana ambony sy avo kato ny ariva rafahiny kitana faly re voro na miravoravo fasitr'olombelo na kosa ny vitana. Sotra betsaka midoda. Sotra loary.
sotra betsaka ny dona ny vahiny teto amin'ny fandarana backstage verina foana fisaorana ombeniombieny satria zava-dehibe tokoa le izy fa naiky anytany amin'ny mamy zafady hoe mazaho toerana miara-banao ito ngamba ny vata fampitana feo dia iresaka kelytsika hoe tany amin'ny taona empolo tany no forony zany tarika MR Razafy zay fombanay moa le oarina amin'ny olona le taonan'le tarika raha tany amin'ny taona empolo zany efa somary lehibehibe ihany firy amin'ny génération zao nareo anatin'ny tarika amin'izao 17 zao ny taon'ny solo miaraba ny mpijery dia miaraba nareo teknisiany eto an-toerana fa raha ny génération aloha zany ngamba tena elako tsiny tsy fantatra fa zay zany génération tamin'ny année 84 zany zay nidirana eto amin'ny MR Razafy ia dia raha ho anao ve ny tarika MR Razafy any volana any taona andeha ny fotoana mety efa ho lehibe ihany tsika satria olombelona ihany ny tena mety mbola hitovy ve le tarika amin'izay izy génération manaraka indray hiditra anadevin-daharana dia tsy hamono an'le tarika fa mba hoe hitohy manak'izay ny tarika MR Razafy raha ny fikasan'ny ny vadiny sy ny tarany any angambany dia mazava loatra fa tsy maintsy hoe faniriny dia nitohizan'ny tarika hatrany fa raha mbola mahavita aloha ny tena aloha dia mba eo ihany fa rehefa hita hoe ohatrany tsy mety sony amin'izay ngamba tsy dia tia tena fa tsy maintsy mba misy ihany ny andimby ao aoriana ao dia mba rahasoanareo mba ho tonga hatrany farany ary tonga amin'ny ela indrindra mihitsy eo amin'ny toerana io satria tarika MR Razafy zany efa hatramin'izao tsy lefy laza mihitsy angataka-hira indray rytsika avy any aminareo omena anareo ny tokantrano any anatin'ny fiara rehetrarehetra any izay manjoy ny Sky One Radio sy ny télévision amin'izao fotoana izao da ho asiana hira manaraka indray ary lunamurunako ira valiano mitomani ramandero feo iva fatsiarovana toko lumeko teirizinao faniriku awampu nitoerany aminao folo taona izao no namoronako ira faly ao no mitomany ramandrereo feo iva fatsiarovana tokoa lumeko tehirizinao faniriko ao ampo nitoerany aminao qual no apitajuana manakiza idune idunari uyana kwana waniwiza
aha eo ianao i Roland vetivety a tonga soa atao anatin'ny fandarantsika miarabanareo dia miarabany mpanaraka ny fandarana backstage ahoana zany fiainana miaraka amin'ny maire Razafy zany sarotsarotra eny a satria sarotondrotony Andriamato Razafy mba masika inona tena mahasarotiny azy mahasarotiny azy izy zany mila zavatra tsara ka raha vao misy tsy mety kely dia na eo amin'ny fihetsika na amin'ny hira dia masika izy daholo moa zany ny mpamorona ao anatin'ny tarika sa izy rerika tena hira daholo manana hira maro izy raha ny fantatro fotsiny eo amin'ny 700 nefa misy any amin'ny 100 mahery ny hira fa tsy ohatrany izy moa lasa dia tsy misy tsy hainay le hirany zany misy tsy hainay fa tamin'ny fotoana nametrahany le sanganasany zany ao anatin'le famoronana inona ny tena zavatra takiny rehefa hoe hoiraina le hira ny tena zavatra takino zany le tena le fahaizana le mihira mihitsy le angola zany le angola zany le atafavoahanao le zavatra mihitsy ho amin'ny arak'izay mifanaraka amin'ny sainy zay mihitsy ny zavatra ka tadiavana zany dia zay mahasarotondrotiny azy nareo mpitendry ve azo averina kely fotsiny le refrain le hira teo dia eo ihany ianao Roland satria hitako hoe miavaka kely ny feonao sotra betsaka refrain kely fotsiny hoe inunari uyana misaotra tompoko vao nisy mifamerenina kely dia mifampijery izay izy davy ny davy moa zany dia anisan'ny mpitarika ihany koa ny reto mpitendry eo aminareo reo tsy aloha ve mba toloranao kely hoe iza daholo ireo mpitendry reo ny ary amin'ny aponga maro anaka dia Mamitiana miaraba Mamitiana dia manarakaraka azy eo amin'ny gitara Gérard Gérard misaotra Gérard dia eo amin'ny Vatamaro Afitsika voalohany Vatamaro Afitsika Miandry misaotra Miandry dia eo amin'ny Vatamaro Afitsika fandrony Didavy misaotra Davy dia eo amin'ny gitara basy Gilles dia ny eo amin'ny fanamafisam-peo zany Delta Sonar misaotra azy tsika tompoko inona ny hira manaraka indray ary hira manaraka Sarakoltina ay tiako fa rehefa aveo Sarakoltina ndao any Now, in Rasitacao, Nimbalasao, Fati Kuyanao, Ravunisana, Mipitakanati, Azulazana, Madamati, Tifanari, Toram Sivari. Nyasatao tifanao nimbanazao fatiko ianao ambarako anao tianao atao profony fitiavanao ny tenako izao atorotro anao etsy fandraitananao nimbanazao fatiko ianao
faniteny teny akira iranity tina yampito eny mbalazao fa tiako ianao ravonisaina mipitaka anaty azo lazaina ho mandramaty tsy fanary torano sy vary miasa tao tsy fandao eny mbalazao fa tiako ianao ambarako anao tianao atao profony fitiavanao ny tenako izao atolotro anao etsy fandray tananao eny mbalazao fa tiako ianao eny mbalazao fa tiako ianao eny mbalazao fa tiako ianao iantsokelan'ny iaro ndraytsika mba horesatresana eto amin'ny plateau eto a matsiaro nyfahatanorako mihitsy a mianao n'izany hiry zany satria de tena tsy matoko zao nareo hoe za hoe mety ty sa tsy ty mera zafy a anisan'ny akafizina mihitsy a itony ity tarika mera zafy ity somary makan'le micro kely ao iary itenenanao a de afaka miresaky tsika amin'izay efa niresahana teo tamin'ny rina teto angambany hoe ianao ilay nafarana avany andafy mihitsy misaotra aloha de meloa tonga nanohana ny antso a teto amin'ny Skyone de hoe misy ary ny elanelana zay tena hoe lavitra de lavitra tokoa dia voalohany indrindra zany a miaraba ny mpijery rehetra ny Skyone dia miaraba anareo rehetra ato amin'ny Skyone sady misaotra anareo indrindra fa ianao zay manao interview anahy dia amaly ny teninao zany a dia amin'ny avero kely ny tenindrenao hoe amin'ny groupe anay a les 5 dia tsy maintsy mba miezaka koa za ho tonga daty satria misy lesoko be zany raha ohatra tsy tonga amin'ilay tarika mety misy koa ny olona hoe ianao misy tena tia hijerena ao anatin'ilay tarika hoe ianao rery dia raha vao tsy ao dia tsy hijerena zany mera zafy zany ay dia misaotra betsaka anao aloha fa samy manana ny tiany daholo tokoa aloha ny olona fa dia hisaorana zay mpakafianay rehetrarehetra dia ono a ianao rehefa le any ivelany manahoana fandraisan'ny olona ny mr zafy fa ianony hoe misy an'izany mr zafy zany ho avy ohatra aminao fampisehoana aty aminay a manahoana ny fihetsem-pon'ny olona ny mr zafy zany amin'izao fotoana izao dia miandro be mihitsy ny anandafy ihany ary zavatra tena nagaganara dia misy moa tena moa zany na manao mr zafy raha ny tena mpivavaka dia tao amin'ilay fivoriam-piandry dia tonga dia nisy nahafantatra ihany hoe ry tarika mr zafy tonga dia makasary nefa ny tena amin'ny akanjo tsy izy fa amin'izao fotoana izao zany a tarika mr zafy dia tena andrasin'olona be andrasin'olona any andafy be dia be satria ndreo ataoko hoe raha olona le génération tian'ilay mr zafy zany a tena maniry mafy any mr zafy ehe tsofina ranosady nareo ho tonga amin'izany tanjona sy toerana zany a ho anan'ny any andafy zany manaraka ny fandarana satria hitany amin'ny youtube ty fandarana ity a dia ho avy masika be mihitsy ny mr zafy ho any aminareo a zany hoe nareo zany sisa ny andrasan'ny olona any fa ny any efa vonona daholo ny olona dia efa miandro be tokoa noho ny miandro fa zay zany no lesoko kely hoe amin'ny manay tsy mahazo sarahana zay dimy a dia eny are tonga dia misantonana zany ny olona no manao atonga anareo any a raha vahana amin'ira ihany ny fandarana soratoko manara-finaritra tsika ny tokantrano any Sarakulutina diazarina ni fitukina fa mulawa vinyandru ifalina sairarina ufeno amamina verifanai mi
zetu magaia fa mila vicha uniaka sutiaka jinifu fatitani masu Zabidalina na paurina ta tera wacha ireudina si tu manina refania urina ireu verifana magaia fa mila vicha uniaka sutiaka kinifu fatsitani masu tiaka kinifu fatsitani masu Tiaka kinifu fatsitani masu Atsoina indray ianao Irina mba mahasoa toerana eto akaiky etinay ho an'ny tanina kelinay Sarakoltina iny Iriny anisan'ny hira koa ahafantarany mpakafy an'izany tarika MR Zafy zany. Niteny teo i Roland hoe betsaka ny hira noforoniny MR Zafy. Taty aoriana ve nandrinan'izay taona 70 hatraty 17 zay mbola nisy ve ny famoronana sa nionona teo amin'ireo hira izay noforoniny MR Zafy ihany ianareo tarika taty aoriana? Ny hira izay efa noforoniny MR Zafy ihany moa izany ny irainay hatramin'izao. Misy moa ireo hira izay anisany hoe tena nahalalana azy izay matetika tena vetesina ao anatin'ireny fampisehoana ireny. Misy ihany koa nefa ny hira izay mbola tsy dia tena nivoaka loatra ary hoe zahanay avoaka tsikelikely ihany koa izany ampahafantarina be sy maro hoe mbola misy ihany koa izany sanganasa izany. Ary ianao ve ohatry ny ianao mantsy zao efa polo eo ny eny nefa misy any amin'ny 100 mahery izy ny hira. Ianao koa ve mbola tsy tapitra hainao tsy anjery daholo ireo hira noforoniny sa mbola mianatra foana hatramin'izao mbola mianatra foana? Arak'izay hoe maro be izay ny hira noforoniny dia ilay hira tena fanao matetika angamba no tena tonga dia azo azaina hoe tena voafehy tanteraka ny tonony. Fa misy hira indraindray ihany vao raisina dia ireny indraindray somary tena mbola mila famolana ihany ny fitadidiana azy. Mbola mieritreritra ny hamoaka an'ireo hira zao nareo arindrina kely eo? Eo am-pieritrerana an'izany tokoa izay mbola tsy afaka lazaina moa hoe oviana fa dia dinihana eo. Ndao oravahana hira foana hatrany ny fiarahantsika satria dia mahafinaritra mihaino ny hiran'ny tarika MR Zafy zany betsaka nareo zao ny tokantrano any no manembonembona matsiaro an'izany atanorana na fahazazana mihitsy mihaino ny hiran'ny tarika MR Zafy zany andao averina indray zany fahazazanareo sy fahatanoranaareo zany. Ndao ary Itundranao aneriteritra any amoron-drano masinany ijery divoary mifamaofao to mivadiky sanora ny ovaova trany atrany
injany rivodrivodrana tomitsoka moramora haray kalokalo zay manako sesilany aivazony tatsambo ivetsovetso domitomany itondrana ho aneriteritra any amorondrano masinany ijery tivoary mifamaofao tomivadiky sanora miovaova trany atrany injany rivodrivodrana tomitsoka moramora haray kalokalo zay manako sesilany aivazony tatsambo ivetsovetso tomitomany any matsikaky sineny any reo avanatina any lailolo manjeny niatire manipodina nirikioto nirikiana maninanao reo zahay miantso fa tsy afamiana valire fa mangaiai any matsikaky sineny any reo avanatina any lailolo manjeny niatire manipodina nirikioto nirikiana maninanareo zahay miantso fa tsy afamiana valire fa mangaiai valire fa mangaiai valire fa mangaiai ery eo ihany ianao anisan'ny hira ny everika anko fa nanamarika amin'ny fahazazako zay hiry zay a zany tena tetondray zany vaovaodona foako hoe zay le izay avereny kely fotsiny eo amin'le famerenana miaraka daholontsika rehetra ato anatin'ny plateau a marihana amintsika menakavy fa dia mivantana moa zao fandarana zao a eto amin'ny Skyone eto amin'ny fahita lavitra sy ao amin'ny onjabeo a ary misy mananteny zay fa dia azo fafiny hatramin'ny farany ianao ndao ary any matsikaky sineny any reo avanatina any lailolo manjeny niatire manipodina nirikioto nirikiana maninanareo zahay niantso fa tsy afamiana valire fa mangaiai valire fa mangaiai
Sotra tompoko tonga dia toizatsika amin'ny filinina miakatra vetran'indray Iary sy Rina hira anankiray tena allo nareo angambe nareo pakafy no everiko fa ahafantatra azy lohateny aloha dia nisy sarinao ndao ary Cioritina si manaransala ti afaka wantaku rani nutsungaiku nufisi fisindava doni fanachitava dandidu na irai nesari na misai anisany fananana natako ampelantanana rasendra surena laisary jerena tupasana tazanina rasendra tena manina Tetsi usarai kwamiku nisari na isa Anisa ni fananana natako pelatanana rasenda surena laisari tere Janina rasendra tena manina tetsi usarai kwamiku nisari na isa Nilacha mavani nielane lamtani tumampi tumbungeri ti ulu manireri manangana tadidi reudina sarubidi nisari nawiani nunatungisari 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 mandrosy ary mandrosy kely vetivety anao fa iza daholo ny ahitanareo an'izao fitafiana izao hoe le fitafiana zany dia nietiko avy any avelany le fitafiana zay mihitsy maire Razafy zany rehefa anao fampisehoana rehefa iny zany mba mampiavaka le maire Razafy voalohany indrindra dia ny fitafiana dia eny na ny coiffure ary angamba atao mitovitovy daholo zany hoe raha anao fampisehoana anankiray zany nareo dia valizy amin'ny taonina mihitsy no tena zay aloha ny tena izy zay tena mazefatra mihitsy raha hoe anao fampisehoana ka zary raha vao mandeha zao dia efa tokana valizy iray mihitsy ny akanjonay misy eo amin'ny firy eo zao raha ny Iary manokana akanjo eo amin'ny firy raha hoe tena raha tena manao spectacle zany zay rehetrarehetra eo minimum zany eo amin'ny 11 eo zany raha tena manao zay raika ambin'ny folo fitafiana miovaova raha tena izy zany fa zao zany amin'le hoe fitinina dia akanjo vitsivitsy fotsiny no entana inona ny tena dikan'izay zavatra izay araky le filaza moa dia hoe mifafinaretan'ny maso mifafinaretan'ny sofina dia mba mafaly le mpijery zany ngamba navalina zao raha mahita hoe mba mahafinaritra kosa le izy indraindray atao mitovy ny loko indraindray mba atao samihafa mba manaitraitra le olona zany
marobe ve malagasy miaraka aminao any andafindrika any ary ny malagasy zany a misy malagasy maro mandrary rehefa any am-piangonana fa rehefa andavanandro moa dia samy vazany tena mifanerasera amin'ny tena raha manao fampisehoana ny Aimé Razafy tsy maintsy tonga aty an-tanirazana foana ianao rehefa manao fampisehoana Aimé Razafy dia fa zay zany mba tanjona hoe zay macongé anazy zany zay zany no zay ny antony tsy anaovan'ny zareo firy zany a satria zay amin'le mas 5 année zany a dia misy banga foana fa nareo ohatra ny misy roy mpihevanana zany daholo ao anatiny ao ianao sy zao zany a ny voalohany indrindra zany a mamy a dia zoko dia mamy nefa dia vadiny davy dia rina zanaky mamy tsy davy ary raha mbola toizana ara dia raha vavy mbola tiana sy ray aman-dreny mbola tindra zay zany no prêt-à-pot dia jerena koa zao nampitendry ary a Gérard sy Gilles Prala zany ohatra amin'ny fianakaviana daholo dia ny Hersy Roland moa dia ny sasandreo fa Hersy Roland koa zany dia efa nisy ohatran'ny mpianada aminay satria efa ela taona kitranotrano mpiara-mivavaka zany ohatran'ny hoe zay zany ohatran'ny olona ohatran'ny prêt-à-pot ohatran'ny mpianada daholo zany zay rehetra reo na ary mpitendry rehetra rehetra ary zay tena nampiavaka anay ary nafinaritra anay fa na dia zao zavatra tonga ty zao ara dia ireo zay rehetra rehetra ary tena isaoranandreo mpitendry sy ny mpihira reo rehetra rehetra reo zany fa tena ohatran'ny mpianada zay anisan'ny hira ny rasampijery sy mipiheny ty hira manaraka ty ty hira manaraka ty zany a dia fantatrantsika fa na mandeha any amin'ny fetieze nareo na misy lalonana be dia tsy adino ny olona rehetra rehetra ty hirana Aimé Razafy ty anareo mampsiery atolotra ho an'izay rehetra manambady tsy mahatsiarotsiaro vadiny zao no andro hafa indrindra teo amin'ny fiainantsika fa iaraka amindra otory ny fontsika mariazy andro tokana mantany no ny akony fo tafatambatra andro iray tsy hoadinona tena mamy no iarano dory ho sambatra saotra dera hoany ilay nahary nanambatratsika ho mandrakizay falisikiza fatafaray ary amerin'indray ro ny voady fa izay sambatra zay fo mifakaty sarobahana mafifatorana iventy sy karo manako satria nandresy lay fitiny fanolorana mariazy andro tokana mantany oniako ny fo tafatambatra andro iray tsy hoadinona tena mamy no iarano dory o sambatra oka aloha e oka aloha asa miala aloha
saora tompoko atolotra ho an'ireo anorona tokantrano anio satria sabotsy ny andro androany a betsaka amin'ny mpanorona tokantrano a maharetatra amin'ny farany a dia tia refrain ty a averina spécial ho anareo zay anorona tokantrano androany mangataka refrain koa zahako androany a spécial ho anareo a anorona tokantrano mba manao trio kely eo amin'ny sisisiny eo anao ndao ary andro tokana matany no ny ako ny fo tafatambatra andro iratsy ho adinona tena mamy no iarano tory sambatra marina tokantrano e raha mangataka anao a mba eto akaiketindray ianao hery a mba hiresadresakytsika efa mivivivotra tokoa ny fotoana tsy hita ny fandeha amin'ny fotoana rehefa tena akafizina ohatr' zao a mitarika miaka reto amin'ny backstage mba meo fandaharam-potoana zay ny amin'ity taona ity hoe inona ny programme anasan'ny MR Zafy a mbola misy tanjona koa ve tokony notra trary ny tarika MR Zafy amin'ity taona ity ny amin'ity taona ity aloha zany a mbola fikasana daholy ny any amin'ny hoe volana aogositra any a mbola fikasana fa eo mpikarakarana ny hoe mpiara-miasa zany mpiara-miasa anomana azy sarotsarotra mantsy zao le tena manao hoe ny tena rery mamokatra fampisehoana tsy maintsy misy mpiara-miasa fa eo mpikarakarana zay koa moa tsy dia miseho matetika eo amin'ny indroa isa-taona eo ihany telo raha be indrindra kelikely matsiro be le izy kelikely dia atao matsiro be mihitsy zay mihitsy fa nareo moa zany zany efa misy olona manosika sa mbola manosy tena ny MR Zafy hatreto aloha zany dia manosy tena ny MR Zafy fa raisina tanandroa mihitsy raha misy hoe mpiara-miasa anao tantsoroka amin'ny zavatra rehetra atao ahay efa vonona angamba ny ao nira manaraka arosika am'izay nira manaraka nira manaraka aloha mila blabla kely vetivety ianao fa io mana kely vetivety tsy haiko zao zay tokony ataonao dia ianao ihany mbola amenao roa minitra eo fotsiny andao ara fa ireto mpitendrinao reto a no ataontsika mameno an'izay roa minitra zay a asio feokira andravahantsika an'izy a satria ny mpihira foana no hita eto amin'ny voalohany eto zao sisy mpihira eto aloha eto a hita be daholo nareo a asio démonstration raha ho an'ny olona any tokantrano any inona nira na feokiran'iranareo any raha tsy maninona le izy fa andravahantsika ny fiarahana anio sabotsy vatana foana fandaharana ampatsevana antsika ny tokantrano any
eny ary tompoko lasy tompoko vavy dia amarana ny anjaranay ary zay tarika mera zafy be dia be ny karazakira maro be mibahakira manera zao tontolo zao fa ozy ny tarika mera zafy kosa hoe na maro aza hony ny any ambadika any ny an'ny tena mbola hafa ihany ka hoy zay ilokiloko ravintseva hono io taniny atsika fa mbola meva ndao ary tsika miaraka amin'ny zava-maneno ray aroa telo de lazaro e ilokiloka ravitseva taniny atsika fa mbola meva lazania fa natao faneva tsy ambony tsy ambany fa mieva randra manendrika ny vahiny oa ankalazaina tsy misy tsiny ilokiloka ravitseva fa ny atsika de mbola meva ilokiloka ravitseva taniny atsika fa mbola meva lazania fa natao faneva tsy ambony tsy ambany fa mieva randra manendrika ny vahiny oa ankalazaina tsy misy tsiny ilokiloka ravitseva fa ny atsika de mbola meva soratra kangano apalesina vavindrazana no arafesina bere tafitany miambamba itafa mirony fisapidamba bere tafitany miambamba itafa mirony fisapidamba soratra kangano apalesina meko vavindrazana no arafesina bere tafitany miambamba itafa mirony fisapidamba bere tafitany miambamba itafa mirony fisapidamba ilokiloka ravitseva taniny atsika fa mbola akamiyo dekeo tena ny tontolo amarivo saloso dia mondrany tena no atakara sosikolamena ny repanda ilokiloka ravitseva fa ny atsika de mbola meva ilokiloka ravitseva taniny atsika fa mbola meva akamiyo dekeo tena ny tontolo amarivo saloso dia mondrany tena no atakara sosikolamena ny repanda ilokiloka ravitseva fa ny atsika de mbola meva zay ary ny fafinaretany sofony zay atsika endrika kely a fafinaretany maso ihany amin'ny somary atsika kely an'ilay ty gasy zay mahamalagasy atsika andao ary anao santinany a zay miralaha miaraka amin'ny zava-maneno ray aroa telo de lazaro e vitary anjaran'ny lailahy hiditra amin'ny anjaran'ny vaivavy indray sika tsy de raha vady vai mandeha ao fa ao sandriny laza azy ao arytsika zava-maneno ray aroa telo de lazaro e Fayastera wala yevenu mayani wala ye masina yani wala malaza mana fulara
malaza manao volara tatinjasa oaila ye veloma ihany oaila ye masina ihany oaila matsara ranomasy rampotakaza manonja oaila ye veloma ihany oaila ye masina ihany oaila dado nenyo dado apetrako aminao reny titrako e oaila ye veloma ihany oaila ye masina ihany oaila ye veloma ihany iny koa ny hira amaranantsika ny fiarahana ny sabotsy a azadino a ny famerenana ny lahady amin'ny roa ora tolakandro a dia ny laribia amin'ny 7 alina misaotra betsaka anareo ny vahiny nanaiky ny vahiny teto amin'ny fanarana backstage a mirary sosahady a ho an'ny tarika mr razafy a fiadanana ho an'ny tarika sy ho an'ny tsiraray avy a dia indrindra koa ho an'ny andeha ody lavitra ny andafin'ny rika zay no fandaharana androany a ny fandaharana eto amin'ny Sky One TV sy ny télévision sy ny radio a dia mbola mitohy hatrany a artiste hafa indray no avy eto amin'ny sabotseriny a mandram-piandrain'izay a mirary soatsika rehetrarehetra veloma mandram-piona tompoko veloma tompoko Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One Radio FM 87 800 isaky ny sabotsy amin'ny 6 maraina